rano tonga rà ary rano tonga divay tsara. Izay dindinika izay no anasako anao ampitiavana indray amin'ity maraina ity ka entany ny tsirairay avy masa miaraka natrika izao dindinika rahantsika manana izao. Ampifaliana mandrakariva no ifampiarabako anao sy ny ankonanao. Tafahoana somatsara indray tsika amin'ity dindinika ity mandritra ny fotoana lavalava dia iresaka indray ny amin'ny filazantsara ny jaona isika. Ilay filazantsara be mpakafy indrindra. Ilay filazantsara izay mampita lalandalina kokoa ny momba ny fiainan'i Jesosy. Fa androany dia iresaka n'ilay rano tonga rà isika ary ilay rano tonga divay tsara ihany koa. Tononoka tem-piandohana ny ho anao sy ny ankonanao ny fiadanan'ny Tompo. Koa milohan'ny arahantsika mandinika dia manasanao mba hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro misaotra anao indray izahay noho izao fotoana mampiaonanay izao amin'ny alalan'ny fiarahanay mandinika, fiarahanay mianatra ny teninao. Mamela ny helokay sy ny tsy fanontanterahanay ary oka kosa ny fanenona masina no ambombanay ka hitaridalana izao fianarana izao mba ahatonga izany ho fampahirizana ho anay tsirairay avy. Dia apetraka-pilatananao izao fotoana izao minaran'i Jesosy. Amen. Raha vao miresaka ny hoe rano tonga rà na rano tonga divay isika dia matsiaro ilay fahagagana voalohany izay nataon'i Jesosy dia tamin'ilay fampakaram-bady tao Kana. Izany dia hitantsika amin'ny filazantsarany jaona toko faharoa ka manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha 10 no misy ilay tantara. Io amin'ny andininy faha 10 dia izao no voalaza lehibe teny amin'ny anaran'i Jesosy. Andininy faha 10. Izany no nataon'i Jesosy tao Kana any Galilea ho voalohany mpamantarana ka nasehony ny voninahiny ary nino azy ny mpianatra. Ity zany ty fahagagana izay nataon'i Jesosy ity na famantarana moa zany, famantarana manondro ny lalana izay ahafantarantsika an'i Jesosy dia porofonandrisika ny fanapahan-kevitry mpianatra anaraka an'i Jesosy lalandalina kokoa ny fahitany an'izay fahagagana tamin'ny androvany ny rano ho divay izay. Nisy fampakaram-bady tao amin'ity tanàna tao Kana ity ary voalaza fa nasaina tao anatin'ny fampakaram-bady ihany koa Jesosy. Izao no voalaza amin'ny andininy voalohany. Ary tamin'ny andro fahatelo nisy fampakaram-bady tao Kana any Galilea ary tao ny renin'i Jesosy ary Jesosy ny mpianany koa dia nalaina ho ao amin'ny fampakaram-bady. Mahafinaritra izany hoe manatrika fanasana fampakaram-bady izany. Ary tao no naneho Jesosy ny fahagagana voalohany teo anivon'ny mpianatra. Rehefa mandinika an'ity anefa isika dia matsiaro tantara anankiray efa lasa ela be tany. Dia ny tantaran'ireo zanak'Israely izay notarian'i Mosesy hivoaka tao Egypta. Satria Mosesy no nampiasain'Andriamanitra mba hanavaka ny zanak'Israely tao amin'ny tanampiny Egyptianina ka nanehoan'Andriamanitra ny famantarana sy ny fahagagana fa Jehova no miaraka amin'izy ireo. Andeha hojerentsika anie ny voalaza amin'ny bokin'ny Deutéronomie. Deutéronomie toko faha 20. Deutéronomie toko faha 20 ka ny andininy faha 15 dia milaza tahakan'izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny andininy faha 15. Mpaminany avy aminareo, mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka no atsangany Jehovah Andriamanitra ho anao, izy no henoinao. Jerevantsika indray ny Deutéronomie toko faha 9 ka ny andininy faha 12. Deutéronomie toko faha 9 ka ny andininy faha 12. Dia izao no voalaza ilay teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah nanao famantarana sy fahagagana lehibe sady ny mandoza tamin'ny Egyptianina sy Farao ary ny ankohonany teo imasosika. Nampiasain'Andriamanitra i Mosesy mba hanafaka ny zanak'Israely,
Ary tamin'ny alalan'i Mosesy dia naminany tamin'ny alalan'ny Andriamanitra fa hisy mpaminany anankiray tahaka ny Mosesy, ary nasain'Andriamanitra ny aino ny mpaminany io ny zanak'Israely. Dia hitantsika ao amin'ny filazantsara Mateo 7:15 fa i Jesosy ilay mpaminany zay ambara io. Ka ilay fanehoana ny famantarana voalohany amin'ny filazantsara taona toko voalohany faharoa zany dia mampitodika antsika amin'ilay fanafana ny zanak'Israely tao Egypta. Tsy ilay fahagagana zany no zava-dehibe marina fa tsy zava-dehibe ilay fahagagana tao Kana. Fa rehefa mijery ny tantarany taona toko faharoa isika dia mahatadidy ilay nanafan'Andriamanitra ny zanak'Israely tao Egypta. Fa ina tokoa moa no nitranga tamin'izay fotoana izay, sady namela ny Egyptiana mantsy no Nely no Andriamanitra nivavahana izy ireo, ary tao amin'ny renirano Nely io no nanehoan'Andriamanitra ilay famantarana satria novahany ora ny rano tamin'izay fotoana izay. Fa teto amin'ny tany Kana kosa dia novahany Jesosy ho divay ny rano. Hitantsika fa mifampiankina ilay tantara izay anehoantsika fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny lasa ary mbola Andriamanitra ny ankehitriny ary mbola Andriamanitra ny ho avy, tsy miova Andriamanitra. Ary hitantsika teto fa ny fitantarany Jaona ny amin'ny nanovan'ny rano tonga divay dia mampitodika averiko indray mandeha, mampitodika ny fijeritsika ny fanafana ny zanak'Israely. Zany hoe amin'ity ora ity zany dia tiako nilaza aminao fa raha miresaka ny filazantsara ny Jaona toko faharoa isika, ilay fahagagana ny fampakaram-bady tao Kana dia manody io dia manondro an Jesosy ho mpanafaka antsika. Ka raha hiatrika ny tontolo andro isika androany dia tokony ho faly fa misy an Jesosy zay manafaka antsika tsirairay avy. Ka raha niova ho rano ny rano tamin'ny andron'ny Egyptiana tamin'ny andron'i Mosesy, dia eto kosa ny rano dia tonga divay tsara tamin'ny andron'i Jesosy. Ary rehefa naniraka ireo tompon'ny fanasana manao hoe andeha ary tovozy ny divay dia gaga ny mpandahatra ny fanasana satria tsara ny divay. Zao no voalaza eo amin'ny 9:7 manao hoe ary nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nalala zay neviny fa ny mpanompo zay nanovony rano no mahalala, dia niantso ny mpampakatra izy ka nanao taminy hoe araka ny fanaony olona sasany dia divay tsara no arosony aloha, ary rehefa nisotro be ny olona dia voazay ratsiratsy kokoa. Fa inao kosa efa nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. Mahafinaritra fa gaga ny olona fa ny mpandahatra ny fanasana kosa tsy mba nahafantatra hoe avy aiza no ny aviany zany. Gaga no ny atsarany no hiverina ilay mpandahatra fa notehirizina ho amin'ny farany divay tsara indrindra, zay divay tsy manisy alkôla no naroso tamin'izay fotoana izay. Ry mpiaino namako, ry mpiara-mianatra amiko, ry mpiara-midinika, ity voaloham-pamantarana na fahagagana voalohany ataon'i Jesosy ity dia mitarika antsika ino fa Jesosy no Mesia. Faharoa, ny fijerentsika an'ity tantara ny fahagagana ny rano tonga divay ity dia milaza amintsika fa Jesosy no mpanafaka antsika tahaka ny nanafan'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny alalan'i Mosesy tany Egypta. Ka raha hiatrika ny tontolo andro ianao androany dia tiako ny ampahiry ianao fa aza misalasala fa misy an Jesosy zay manafaka anao, ary apetrao aminy ny fiainanao androany, apetrao aminy ny fanahinao, apetrao aminy ny tebotebonao, fa izy afaka manao fahagagana ho anao amin'ity androany ity. Koa andeha ho itsika mbavaka izany dinidinika izany ity ampamaranana. Mivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra anao indray izahay fa nomenao ny teninao tamin'izao ora izao, ka nitinianay ny famantarana voalohany, fahagagana voalohany tao Kana, ka nanovany Jesosy ny rano tonga divay tsara. Ny fahafantaranay an'izany androany dia mampahiranay fa Jesosy ilay mpanafaka anay tahaka nanafahany Mosesy ny zanak'Israely, nanafahan'Andriamanitra tamin'ny andro Mosesy tamin'izay fotoana izay tany Egypta. Andriamanitra, apetraka ampelantananao ary ny tontolo andronay androany, ka ianao mihitsy no mpanafaka anay. Dia mitahi izao mpiaino izao, mitahi izao mpiara-midinika amiko izao, mivavaka tonoina sy agnatana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.